Faly miarabantsika mpiaino tsirairay avy dia faly tafahoanam-panahintsika ihany koa eto amin'izao sehatra izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zao dia misaotra ny tompontsika fa mbola nomeny zao tombonandro fahafahana zao afahantsika mandroso lalindalina hatrany ary afahantsika tena hoe mamantatra foana ny sitrapon'Andriamanitra fa zao nora farany miasakasaka be ny fotoana dia andetsika tsy tarehdretra fa tena androso lalindalina hatrany ao amin'io lalana tery terana lalana miatery foana ary sarotra rehefa milamindamina le fiainantsika dia ohatrany hoe osika mora fa rehefa misy zavatra tena mitranga tsy daholo hoe inona mitranga eny andalana eny ady-panahy zavatra maro mifaomafao zany dia eo tsika tena mahita hoe tsy mora ny lalana fa tery tena mila fandavana nyty tenatsika ty mila fandavana ny filana mila fandavana zavatra be zany fahafoizana zavatra be fa tena hoe angetaeta fotsiny an Jesosy tena hoe ho ty fotsiny an Jesosy marina fa mbola maro mety zavatra hoe mila ataotsika ety amin'izao fiainana zao ny ankohonana ny fady amanjanaka ny zavatra maro samihafa fa nefa koa tena tsy adinotsika tsy ataotsika tsarambana mihitsy zany hoe fiainam-panahintsika fifandraisantsika amin'i Jesosy zany tena mila fifankatiavana be amin'i Jesosy mihitsy zany araka ny didy voalohany hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ny fonao rehetra sy ny sisa fa tena mitaky an'izany zao vaninandro zao rehefa tena raiky tia amin'i Jesosy tsika tena tia an'i Jesosy tsika ao anatin'ny fotsika ao dia vitatsika daholo ny zavatra rehetra tena mila vavaka mila be vavaka ihany koa zao vaninandro zao tena tia mivavaka mifandray amin'i Jesosy mifandray amin'ny fanamasina ao amin'le mangingina ao dia ao tsika miona azy tena mila zotom-panahy zao mila misikina any amin'ny fo any amin'ny saina any amin'ny fanahy mihitsy zany misikina fahavononana misikina hery avy amin'Andriamanitra afahantsika mandroso foana tsy dia ny fiandohana loatra ny zava-dehibe fa ilay fiafarana izay maharitra hatramin'ny farany zay novonjena ka andehantsika tena hiazakazaka andehantsika tena angetaeta foana an Jesosy Kristy dia andehantsika hamaky an'ity tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny Jona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ary tonga tamin'ny Jona zanaky Amitai ny tenin'i Jehova nanao hoe mitsangana makanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny amelezana azy fa tafakatra eo anatrehako ny faharatsiny nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo ankany Tarsisy dia nandoa ilay karamany ka niondrana tamin'ny hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova fa Jehova nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy sady nariany tany anatin'ny ranomasina ny zavatra tao an-tsambo fa mba ampahatony ny loza fa Jona kosa efa nidina nankany tany anaty sambo ka nandry reniko ny torimaso dia nakao amin'ny kapiten'ny sambo ka nanao taminy hoe edre ity ianao reniko ny torimaso foana eto mitsangana ka atsony Andriamanitra ao fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avia isika anao filokana mba izahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika dia nanao filokana izy ka Jona no azo dia hoy ireo
taminy. Masina ianao lazao aminay no ny amin'ny iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika. Inona no raha fanaonao ary avy taiza ianao, aiza ny taninao ary avy amin'ny firenena iza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitry ny lanitra no ivavahako. Dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanimaina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe adray izato ataonao izato, fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba ahatony ny ranomasina aminay, fa mbola ny amanonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo, bedao aho ka atsipazo any anaty ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namakonja fatratra ny olona mba amerina ny sambo ho amin'ny tanimaina, fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola ny amanonja mafy taminy. Dia nitarahina tamin'i Jehovah izy ka nanao taminy hoe, mifona aminao izahay Jehovah, aoka tsy ho faty izahay noho ny amin'ny ain'ity lehilahy ity, ary aza atao ho mpandatsaka rà marina izahay. Fa ianao Jehovah efa nanao izay sitraka ny fonao, dia nobedainy ireo jonaka natsipy ny tany anatin'ny ranomasina, ary dia nitsahatra ny fisafoaky ny ranomasina. Dia natahotra an Jehovah indrindra ireo olona ireo, ka namono zavatra atao fanatitra ho an Jehovah sady ny voady. Amen. Ovakitsika vetivety ny Matthieu toko 5:7-7 ka hatramin'ny 7. Ny nampitsara ny Jesosy ny tafio-drivotra, ary no ny ondrana tsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambo kely, fa izy natory. Ary nanatona izy ireo, dia namoa azy ka nanao hoe, tompoko vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy taminy, nahoana no sary tahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina. Dia tonga tony tsara ny andro, ary talanjona ny olona ka nanao taminy hoe lehibe, nanao taminy hoe lehilahy manao ahoana re io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen. Eto zany dia sambo roa samy hafa. Ny ray sambo nisy an'ny Jona, izay andeha ho an'ny Tarsisy ty sambo ty. Jona nefa nirahan'Andriamanitra ho any amin'ny tany Niniva, hilaza amin'ireo fa efa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotany. Dia nirahan'Andriamanitra tany izy, dia nitsangana izy, fa tsy nandeha tany amin'ilay nanirahan'Andriamanitra azy, fa nandeha nivilina ka ny Tarsisy nandray sambo izy. Ka rehefa tafiditra tao anatin'izany sambo zany Jona, dia ny sambo aravoara ny sambo, ila ho vaky, ila iletika mihitsy ty sambo ty. Fa rehefa nokarohana tsy mipetraka mihitsy zany reto matilo reto sy reto olona reto, mandra-pahita hoe inona ny anton'izao onjan-drano zao. Dia rehefa nokarohana samy ny antsony Andriamaniny avy, fa vao maina nanonja ihany. Efa nanariana le entana tao anaty sambo, hoe sao dia reto entana mavesatra reto angamba dia nariana ihany koa tany anatina masina, fa vao maina nanonja ihany. Nokarohany reto daholo zany ny antony mahatonga n'le fanonja ny ranomasina izay saika nahavaky ny sambo. Fa tena ny sambo aravoara mihitsy ty sambo ty zany. Dia nokarohana daholo samy ny antsony Andriamaniny, fa nokarohana daholo, fa vao maina nanonja ihany. Fa naninona ary? Rehefa nijerena kay dia Jona reniko ny torimaso izay hitan'ireo. Dia ozy ny kapiteny sambo edreo ozy ny tianao reniko ny torimaso foana eto, mitsangana ka atsony Andriamanitra ao, fa angamba hevitra ntsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Dia rehefa niteny tamin'ny namany amin'izay le kapiteny sambo, hanao filokana izany antony izao.
fa misy antony mato manonja ny fanonja ny ranomasina namely ny sambo. Misy antony zany efa fantatra ny matilo, efa fantatra ny kapiteny fa misy antony zao. Tsy nijanona mihitsy izy ireo nikaroka mandra-pahita hoe inona ny antony zao, sambo misamboaravoara zao, inona ny antony zao. Fa zay ny karohana anankiray dia izao teo ihany ny teo. Ny karohana fa mbola nenanonja ihany, no karohana fa vao may ny fofofofo ihany. Dia na ny farany nanao filokana dia hita fa jona ozy le izy. Hita fa jona ny antony mahatonga an'le ranomasina satria nivily tamina ny rahan'Andriamanitra azy, niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, nivily tamina ny rahana ny sitrapon'Andriamanitra zany izy ka nahita loza ty sambo nisy azy ty. Tsy nijanona mihitsiny fa dia nanonja foana mandra-pahita fa io fa jona le izy. Rehefa vita ny filokana dia hoy izy ireo, masina ianao lazao aminay ozy, noho ny amin'iza no mahatonga izao loza izao amintsika. Fa inona ny raharaha fanaonao ary avy taiza ianao, no karohana daholo zany ny zavatra rehetrarehetra. Avy taiza ianao, makatsy ianao, no resahana daholo zany, no nanontaniana daholo zany, aiza ny taninao. Dia hoy Jona hoe Hebreo aho ozy izy, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia ilaina anao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia vao may ireo raiky tahotra satria natahotra an'Andriamanitra. Dia hoy ireo taminy hoe ataona iahoana ary ianao, dia hoe atsipy any anaty ranomasina. Rehefa dia mibetaina Jona dia natsipy ireo tany anaty ranomasina. Dia vao natsipy Jona dia nitsahatra teo ny eo ny ranomasina, nanonja be, nilamina zany ny sambo. Teto zany ny zavatra nitakian'Andriamanitra tamin'ity sambo andeha ho an'ny Tarsisy ty, dia ny fikarohana inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny zavatra antony zao. Tsy hoe nitady indre-pandeha dia hoe avy dia hita le antony, nitady fanondroany mbola tsy hita ihany le antony, nitady fanotelo mbola tsy hita ihany le antony, sady amin'izay vao may nenanonja foana mandra-pahita ny antony. Dia rehefa tonga amin'le hoe Jona amin'izay le izy, Jona dia tena reniko tokoa tao anatin'io sambo. Nivily tamina ny rahan'Andriamanitra azy, izy zany mihevitra hoe nivily amin'le lalan'Andriamanitra dia mandeha ho azy. Mety misy zavatra tahaka an'izany koa eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra tian'Andriamanitra karohantsika, misy zavatra tian'Andriamanitra fantaritsika. Maninona ny manonja, maninona ny misy an'izao, asain'Andriamanitra karohana mandra-pahita azy. Fa teto dia niara-nikaroka daholo ny olona, ny kapiteny sambo, ny matilo, fa tsy nijanona mihitsy ry zareo, fa nikarohana foana ny sitrapon'Andriamanitra, nokarohana foana mandra-pahita azy hoe Jona hoe inona ny antony zao. Misy antony zao, tsy tonga foana zany io. Ny tiana ambara zany ty amin'ity tenin'Andriamanitra ty dia izao hoe tsy hoe ny samboaravoara ny sambo dia voatery hoe finoana. Teto zany nahatonga n'ity sambo ty, ny samboaravoara, dia nisy sitrapon'Andriamanitra karohanao. Misy sitrapon'Andriamanitra tiana hatao ao, tian'Andriamanitra hatao ao, dia io Jona nandositra an'Andriamanitra io. Dia niala ny tagnina tamin'ity sambo andeha ho an'ny Tarsisy ty. Nisy fiantraikany be tamin'ity sambo ty zany ny fivilianan'ny Jona, ny irak'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra mitranga koa tahaka an'izany eo amin'ny fiainana. Maninona ary toa ohatran'izao foana. Dia indraindray tsika avy dia manao hoe ohatran'ny Job vai hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia. Job raha maty daholo ny biby fiompony zanany sy ny sisa, Job zany izy ty. Tsy voatery hoe avy zany dia maka tenin'Andriamanitra tahak'izay tsika,
fa mamantatra n'ilay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny mangingina. Inona ny sitraponao Andriamanitra? Inona ny anton'izao Andriamanitra? Aleo tena manontany an'Andriamanitra tsara mihitsy foana zany amin'ny zavatra rehetra zany. Na inona ataotsika, na tsy ratsy ary, na hoe tsy maninona ary, aleo manontany an'Andriamanitra foana. Le firaisana amin'Andriamanitra zany dia manontany azy foana ao amin'ny mangingina hoe Jesosy tianao ave manao an'ity, inona ny tokony ataoko? Ao zany tsika manovo an'le lalana tian'Andriamanitra atoro atsika sy andehanantsika. Ao amin'ny mangingina le fanahy manolo-tsaina, le fanahy mitari-dalana amin'ny marina rehetra. Fa Jona kosa teto rehefa nidify an'izay, nandrahan'Andriamanitra azy zay, tena ila ho vaky, tena ny sambo aravoara be mihitsy ty sambo ty, napatahotra mihitsy, tena hoe fe ho faty mihitsy n'izany. Fa retiko nefa tsy nijanona mihitsy fa nikaroka ny farany dia hitany hoe hitoko ile izy. Andregny antsika hijery ny zavatra tedavina zany eto amin'le sambony Jona dia ny sitrapon'Andriamanitra io. Oka ho mamaika atsika zany, na inona mitranga dia alao manontany an Jesosy foana. Inona Jesosy ny tianao amboarina? Inona Jesosy ny tianao ariana? Inona Jesosy ny tianao esorina? Sao dia misy zavatra tian Jesosy esorina? Sao dia misy zavatra tian Jesosy ariana? Sao dia misy zavatra takian Jesosy? Sao dia nivily an'le zavatra nitenenin Jesosy? Dia zany mila fantaritsika ny sitrapon'Andriamanitra zany. Teto ny Jona ny tedavina. Le fahafantarany reto olona tao anaty sambo ny sitrapon'Andriamanitra zany nampitsahatra ny tafio-drivotra. Dia teto ndray tamin'ny Jesosy tao anaty sambo niaraka tamin'ny mpianatra, lefa mivakitsika teo, dia niondra anaty sambo kely ozy izy ka niaraka azy ny mpianany. Ary nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila voasafotry ny alon-dranon'ny sambo kely. Fa izy Jesosy fa izy ozy izy natory zany teo Jesosy. Ary nanatona azy ireo mpianatra reo, tena moa azy satria raiky tahotra hoe tompoko vonjeo fa maty izahay. Fa ho Jesosy taminy nahoana ny sary tahotra ianareo ry kely finoana, dia nitsangana Jesosy ka niteny mafy an'ireo rivotra reo sy ny ranomasina, dia tonga tondreo ranomasina reo. Fa talanjona ireo lehilahy reo nanao hoe fa ny rivotra, iza ozy io lehilahy io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Teto indray zany ny zavatra nitakian Jesosy dia finoana tamin'ny mpianatra. Fantatra ny Jesosy io zavatra mitranga io. Fantatra ny Jesosy io rivotra sy ranomasina manonja ilady anafitra ny sambo io. Fantany io fa te hitazana ny finoan'ny mpianatra izy. Ny zavatra nitakian Jesosy zany teto dia ny finoan'ny mpianatra. Ny zavatra nitakian'Andriamanitra zany tamin'ny Jona dia ny amatarana ny sitrapon'Andriamanitra. Samy sambo anankiroa mitovy ihany ireo, samy sambo, na dia ataoko hoe ny ray sambo kely ny ray sambo be ary, fa samy sambo mitovy le zavatra mitranga tamin'ireo sambo roa samy hafa reo, fa tsy mitovy ny zavatra nitakiana. Fa ny Jona dia nikarohana n'le sitrapon'Andriamanitra mandra-pahita azy. Le tato amin'nisy an'i Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'ny sambo, nitazanan'i Jesosy ny finoan'ny mpianana hoe manahoana ny finoan-dreto mpianatra reto. Raha tonga amin'izay le alon-drano sy ny ranomasina zany ny rivotra, aiza ny finoan'ny mpianatra teo? Fa maninona ianareo matahotra ry kely finoana? Naseho an'i Jesosy zany io zavatra io, izy ihany no mibaiko ny zavatra rehetra. Izy ihany no nanao an'io mba hitazana ny finoan'ny mpianana, dia izy ihany koa no nampitsahatra an'io. Mitodika amintsika amin'izao vaninandro mahoro zao, sao vaninandro sarotra izao, rehefa misy toe-javatra mitranga aza avy dia hoe finoana zay. Tia mitranga mitaky finoana, tia mitranga mitaky finoana, izay mihetsika ray ho finoana daholo. Ilaina ny finoana, tsy ratsy ny finoana, fa teto Jesosy nitaky finoana tamin'ny mpianana. Marina zay. Fa tato amin'ny Jona tsy finoana teo nitakiana, fa nikaroka ny sitrapon'Andriamanitra, namantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mitandrina foana zany tsika manoloana ny zavatra zay, mitranga miseho.
manino ty zavatra ty mitranga dia tsy hoe ndao avy dia inotsika tsara be zay tena ilaina ny finoana raiso ny apingy ny finoana zany tsisy ninina azo ataoko rehefa tsy amin'ny finoana marina ho azay tena finoana daholo ny ilaina zay mihetsika dia finoana fa kosa misy zavatra foana fatarinao amin'i Jesosy fatarinao amin'ny fanamasina inona ny tianao Jesosy inona ny mila fatarina karohana finoana marina ve ny tena takiana amin'ity zavatra ty dia ampiasaina le finoana fa amantatra ny sitrapon'Andriamanitra ve ny takiana amin'ity zavatra ty dia fatarina le sitrapon'Andriamanitra fa tsy azo atao bambiray fotsiny zany zay zavatsarotra mitranga rehetrarehetra na onja na alondrano na inona misafotofoto dia hoe finoana foana ve zay tsia andehtsika hikariko ny zavatra tena antony zavatra rehetra mitady fanetretena Jesosy manetry tena eo amintsika mamantatra hoe Jesosy mitenena amiko mila miteny mihitsy tsika an Jesosy hoe atsika fono amiko Jesosy zay tsy araka ny sitraponao tsy anamarinana tena tsy ho iseho mihitsy koa io raha tsy vonona ny akatotsika miaino ny fanahy isika manana firaisana amin'i Jesosy Kristy isika mila mitandrina tsika amin'izao vaninandro zao ny sitrapon'Andriamanitra raha misy zavatra mitranga zany mitovy zany teto dia sambo anankiroa ny ray na sambo kely dia ny ray sambo be fa izao samy hafa ny zavatra nytakiana teo dia andehtsika hamantatra an'izay rehefa hoe finoana ny tedavina ato dia tena apetraka tsara le finoana rehefa ny sitrapon'Andriamanitra karohana eto satria misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anaty io tsy voatery ohatran'ny Joba foana io marina fa tena misy ny Joba zay nandalo fizahany toetrana maivay Joba fa ny zavatra ny tedavina ny Joba teo dia tsy miova tamin'Andriamanitra izy na nandatsy azy daholo ary mivadina na nandatsy azy ary mivadina na nanisy mafy azy ary ny karazam-pahoriana fa tsy nanota tamin'olona ozy Joba hafa zay marina koa fa efa impiry vaky sambo ry Paoly mety zay koa no ataontsika rehefa misy zavatra mitranga rehefa miaraka amin'i Jesosy anie dia tsy maintsy misy an'izao satria Paoly ary ny vaky sambo tena marina koa zay fa mila mamantatra ho atsika eo amin'ny fanahy tsika zany tsy mandeha lalan-dririnina tsy mandeha amin'ny fahazarana misy zavatra mipotra dia hoe Paoly ary vaky sambo koa Paoly ary nisy loza maro samihafa koa fa ny Paoly mifanta amin'ny Paoly tsara fa tsy noho ny ohatran'ny Jona na ohatran'ny mpianany fa hoe zay le hoe amin'ny fahoriana be no idiranareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra any aparany any dia isy andro mahory fahoriana be zany ny idirana ny fanjakan'Andriamanitra io fantatra amin'ny Paoly zany ny anazy marina tokoa fa mety misy zavatra mety hitranga tena ohatran'ny Paoly na ohatran'ny Joba na ohatran'le hoe nitaky finoana tamin'ny mpianatra sy Jesosy niaraka tamin'ny sambo kely teto na mety koa ohatran'ny Jona fa tsika zany ny tena tiana tongavana dia tsy hanao lalan-dririna hoe zay mipotra ray dia Joba ty potra ray dia hoe Jona ty na mipotra ray ty dia hoe le finoana tamin'ny sambo kely na mipotra ray ty dia hoe ny Paoly fa tsika zany mila mamantatra ao amin'ny mangingina miaona amin'i Jesosy inona ny tianao ambara so dia misy zavatra efa rotina so dia misy zavatra efa hoe tsika ihany manamboamboatra manao an'ilay zavatra eo dia amboamboarintsika araka an'izay ilaintsika azy ataontsika araka an'izay takatritsika mety zavatra tsy ratsy io mety zavatra tsy hoe manohatra n'io koa ny tenin'Andriamanitra fa tsy mbola nandrahany fanahy andehtsika tsy hanaonao foana tsony zany amin'izao vaninandro zao fa andehtsika tena hanao zay tena tendry ny fanahy tsara mihitsiny zay zavatra rehetra ataontsika dia aloha mihitsy ny fanahy ny tena mikonfirme azy hoe eny ataovy ty aloha mihitsy zany manontany amin'ny fanahy foana mihitsy manamafy hoe ty ve fanamasina dia tsy maintsy miteny amintsika izy rehefa pakatoa ny teny isika ny fanahy zany dia miteny amin'ny olona makatoa fa rehefa tsy makatoa dia tsy miteny izy dia le nofo amin'izay ny re amin'izay le nofo ndana manao an'izao ohatrany hoe tsy ratsy lasa ndaondray aloha anao an'ity lasa satria tsy ratsy ndia indray aloha maketsy tsy ratsy eny tsy ratsy le izy fa move tena nitendreny fanamasina move tena nandrahany fanamasina sary piaro izy amin'izao vaninandro zao mitaky ny fotsika izy
mitaky an'le tena fitiavantsika azy Jesosy, le fitiavantsika azy ny tena mahamaiky azy. Mavesa danja ao anatin'ny fotsika ny fitiavana an' Jesosy, mahery vaky ao anatin'ny fotsika ny fitiavana an' Jesosy. Enonao mihitsy toritory fanahy, mangorakoraka ao anaty ao. Zay ny tetavin'i Jesosy aloha dia mandeha ho azy ny ambiny. Fa raha ny zavatra ambiny no mandeha alohan'le tena torotoro amin'i Jesosy, raiki-pitia amin'i Jesosy, zava-dehibe indrindra zany. Lay fitiavana voalohany, tiany Jesosy toetra foana iny, mora malaky mahazo ny rotina. Mila mitandrina any amin'ny rotina zanytsika. Sary-piaro Jesosy. Tiany avesa danja mihitsy zany, le fitiavantsika ao anatin'ny fotsika ao. Tena tia azy mihitsy torotoro, mafana foana le avarapatana ao anatin'ny fotsika ao, mirehatra foana ho an'i Jesosy. Fa ny andro farany zao, mila raiki-pitia amin'i Jesosy tsika. Entsika ao anaty ao mihitsy ve zany hoe zany Jesosy ko zany, manome hery ako, manatanjaka ako, mambosika ako, hiteny hoe tiako ianao Jesosy. Tsy ny amaroany teny ozy izy, fa izy dia mpandinika ny fosiny vo. Ny fotsika ny tena handiniany antsika. Ao daholo ny voan'ny zavatra rehetra, ao daholo ny angany zavatra rehetra. Mila miambina ao amin'ny fo ao tsika, mila miambina ao amin'ny fo ao tsika. Mitahiry an'le fitiavana voalohany, mitahiry ny fanamasina, mampahery atsika tsiraray amin'izao vaninandro zao. Maheresa indrindra, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa teto ny matilo, ny kapiteny tsambo sy ny olona hafa tao anatiny tsy nijanona ratsy hitany, tsy nijanona ratsy fantany hoe aity le izy Jona zany. Ka misy Jona koa ao anatin'ny fiainantsika ao. Misy famafisandò kely zay ao, misy vizirizirina zay ao, misy tady andeha rotinina zay ao. Tiany Jesosy ravaina zany, tiany Jesosy arina zany. Jona teo dia narina teo ny eo ihany tany anaty ranomasina. Raha tsy nivoary mihitsy Jona, tsy nijanona mihitsy le nisafotofoto tamin'ny sambo, ila ho vaky mihitsy. Te andehantsika zay efa natsoan'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra hamantatra foana ny tena sitrapon'Andriamanitra. Tsy andeha kinangananga fotsiny, tsy andeha anjambany fotsiny, tsy andeha lalandririnina fotsiny, fa mamantatra foana hoe Jesosy inona ny sitraponao, inona ny tianao atongavana, ongoto zay tianao ongotana, amboleo zay tianao ambolena, fa tonga anao ny sitraponao ako. Mety misy zavatra ny afefeny nofo, amboamboary nofo, torotorevitra nofo, tolotsainy nofo, tsy ratsy, fa ozy Andriamanitra tsy avaniko. Andehantsika hitandrina amin'izao ora faran'izao. Ho avy Jesosy, mila vonona tsaritsika. Andehantsika tena hamantatra ny zavatra miseho hoe inona mahatonga n'le sambo misambo aravoara. Misambo aravara zao ny sambo, miseho daholo ny zavatra isan-karazany. Fa andehantsika hamantatra aloha. Andehantsika hamantatra aloha hoe inona Jesosy, finoana ve ny tediavinao sa ny sitraponao hokaroana, sa hoe fahendrena, sa hoe inona maro hoe fa ny tompony hiasa mahery aty anatsika tsirairay avy. Mahereza daholo, zany teny zany tsy entina namelohana, fa ho entina hitondra tsika amin'ny fanafana ao amin'ny fiainana. Tiatsika Jesosy, matotsika mbola hampandrenesany an'izany, miantso atsika izy amin'izao fotoana izao. Miverena amin'ilay fitiavana voalohany, miala amin'ny rotina. Tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, manontolonao ny tedaviny. Raha tiako nareo izy dia hitandrina ny didiko. Mahereza daholo, voninahitra ho an'i Jesosy reriany. Amen. Misaotra anao azy a Jesosy malalo, ny amin'izany teny nomenao anay tsirairay zany. Tsy ho veromaina ho raraka tany ane zany teny zany, fa tena iodikodina hiasa mahery vaika aty anatin'ny fonay sy ny fanahinay Jesosy. Anovanay, andinianay tena tsy hitoeranay amin'ny fanamarina teny, amatarana ny sitraponao, mitenena aminay mandrakariva ianao, fa vonona ny ainao foana zay. Misaotra Jesosy malalo. Amen.